azo ampiarahana tsara ny fiompiana trondro sy ny fambolem-bary raha vao fe ny fitantanana ny rano sy ny pitsopitsony amin'ny fanaraha-maso ny trondro. Manazava i Rapalijaona Ambinin'ny Aina. Ny tanimbary misy trondro hafa mihitsy ny fanirin'ny vary noho ny amin'ny tanimbary tsy misy trondro. Voalohany indrindra aloha raha ohatra ka hoe ao anatin'io tanimbary koa zany zao misy an'le bibikely mpandravany vary dia lasa sakafona trondro ireny zavatra ireny dia mampiena zany ilay biby mpandravany vary zay. Dia ny akamaroan'ny olona zany tsy hanaovany an'ilay teknika hoe vary tokony hamokatra vary 10 kilao io canal refuge io, nefa ny sahako miteny amintsika fa mbola mitombo 5 hatramin'ny 30% ny voka-bary eo satria mifameno ilay izy. Ilay fanamasahana zay ataoko amin'ilay trondro dia misy vokatsoa amin'ilay vary satria mitondra zezika ho an'ilay vary ilay izy. Eto Analamanga tsika dia aty amin'ny district Anambohidratrimo, aty amin'ny commune Anjanatoria, eto Andravoravo. Reto hitantsika reto zao zana-trondro sady amidy izy reto raha misy mividy no alefa makany amin'ilay tanimbary afaka enim-bolana izy io manome 3 kilao. Amin'ilay fiompiana tsotra ety ambanivohitra zany hoe mampiasa an'ilay zava-misy ety ambanivohitra toy ny zezika dia ny ambin-tsakafo zay ihany ny sakafon'izy io. Nasiako trondro ao anatin'io mahazo farafaratsiny zany hoe 2,5 kg ao anatin'ny tanin-dray ara dia io 2 azahoako 5 kg zany io. Dia ny vidina trondro nefa aty ambanivohitra ihany zay mivarotra anazy 5,000 dia raha 5,000 amin'ilay 5 zany hoe fa tena vola ngezangeza kely ihany zany lay izy. Mety amin'ny tatsa zany lay satria tokony tsinjaina ny vary, tokony hovaina ny vary, tokony zao. Iny vola iny zany sarotra tedavina iny. Dia amin'izay na manao an'io vary io ary mety le trondro ihany dia efa miantoka an'io manomboka hatrany amin'ny manitsaka hatrany amin'ny anina nefa ianao mbola mihinana. Zay koa ny tena tombony. Dia mahazo vokatra anankiroa izy hoe sady mahazo laoka izy mahazo vary satria tsaratsara kokoa ny mihinam-bary misy laoka toy izay hoe mihinam-bary amin'izao fotsiny tsisy laoka.